Harivan'ny Alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana Janoary taona 2024 faly indray izay ahita fiaraka aminao atao anatin'ny fandaharana dinika amin'izao alina izao miarapa tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao ampanajana hanaraka izany hatramin'ny farany. Ety ampiandohanan'ny fandaharana dia mamela ianareo hitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakavian'ny tompoko lahy Riribe anay Rakotomalala Henry izay nodomandry tamin'ny asabotsy arina lasa teo amin'ny faharoa amby enimpolo taona. Ny Riribe dia anisan'ireo niado amin'ny tsirariny sy nandray anjara tamin'ireo tolona ho fitiavan-tanindrazana. Anisan'izany ny hetsika fotsy na ny tolona izay niarana tamin'ny vondron'ny kandida talohan'ireny fifidianana filoham-pirenena izay niraisin'ny rehetra ho tsy aratrariny ireny. Tao anatin'izay raha ny voalaza dia hoe narary nandritra ny andro vitsivitsy niakatra tosi-dra i Riribe izao ndaozy ny fahafatesana izao. Misy ihany koa nefa ny vaovao hafa miely eny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra tserasera teny fa ninina novonoina mihitsy tompoko lahy inona fa isokatra tsy ho ela ny fanadihadiana mikasika n'izay fahafatesany Riribe na Rakotomalala Henry izay ary inona ihany koa fa iseho tsy ho ela ny marina mikasika izany mamerina hatrany ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana izay eto amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra MBS. Eny ary nidroso amin'ny fandaharana dinika isika amin'izao alina izao vahintsika amin'ity alina ity ny mpanao politika ny mpamakafaka ny raharaham-pirenena Andriamatoa Constant Avelson efa tsy zoviana amintsika rehetra ny tokantrano antsony ny tenany tonga so indray ianao ato anatin'ny fandaharana dinika amin'izao alina izao. Ya, arahabantsika rehetra na ny ato amin'ny MBS ny fandaharana dinika sy ny any tokantrano rehetra dia manatitra ny fakahirezana ho an'ny fianakaviana sady fisaorana ny fianakavian'ny Rakotomalala Henry na Riribe. Fisaorana azy satria tao an-damosiny iny lehilahy iny zareo ary nahavitan'iny lehilahy iny namosaka hevitra isan-karazany tamin'ny Keripo. Indrindra ny any tena tsindriko manokana dia momba ny fitondrana ny faritra, ny fahefana isam-paritra, décentralisation izay tena anisan'ny tena nataony anton'ny fitolomany mihitsy niaraka tamin'ny resaka fifidianana farany teo moa. Tsy ho antsika amin'ny tolona moa atao alahelonombalahy sady miroaka no mimaha dia maheresitsika rehetra mamerina fisaorana fianakaviany nanoana azy mandritra izay fotoana rehetra izay. Era ny programa hitan'ny paritaka sy mandeha aloha izany dia andro manontolakandro tamin'ny 3 ora no niainga teto amin'ny Antananarivo ny vatana mangatsiaka dia nentina ny azo ny faritany Toamasina iny dia tandrazana moa izany dia amin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana Janoary zao avy izao izany hoe amin'ny alarobia no asitrika ieza indrindra ny vatana mangatsiaka ny tompoko lahy. Hiditra avy hatrany ao anatin'ny fandaharana angamba isika Andriamatoa Constant Avelson vita ny fifidianana filoham-pirenena vita ihany koa ny fianianana nandeha ny fanendrena ny prime ministre sy ny ministre fa ny teo ihany ny toerana zava-misy nojerena izany hoe tsy nisy fiovana firy ary mba tsy ilazana hoe tsy nisy fiovana mihitsy ary zareo samy zareo ihany hoy ny fomba fitenenana no niverina eo amin'ny toerana famodina vadibadika fotsiny izay hoe toerana nomena ny tsirairay izay. Inona no azo ambara Andriamatoa Avelson mikasika ny fiverenan'ny prime ministre Tsay Christian sy ity gouvernement vaovao ity? Mba nisy an'ilay kialakely atao ministry ny rahambahiny iny kosa mosy le tovolahy atao ministry ny inona teny fampandrosoana lovain-jafy sy ny tontolo iainana. Nareo dia ohatrany tsy mahita ny tsy hitako izay olazaina betsaka ny zavatsampona tamin'iny gouvernement iny dia misy karazany roa ny anankiray teo amin'ilay fanendrena prime ministre ny anankiray eo amin'ilay zavatra tediavina amin'ilay mpikambana amin'ny gouvernement. Ny zavatsampona amin'ilay fanendrena prime ministre dia ilay prime ministre efa nalohan'ny antenimieram-pirenena nametraka ny tenany tamin'ny fomba tsy ara-dalàna rehetra sy tsy araka lalam-panorenana ho mpitondra
mandritry ny fotoana fifidianana teto le mpitondra hoe collégial iny. Zany olona zany a no noterena indray a hotron'ny député tamin'ny nanendrena azy ho prime ministre. Tonga de mibaribary hoe tsy rahan'ireto le mpanatanteraka roa lahy reto mihitsy le président de république sy le prime ministre zay zara hasina zay tokony mahamasy mandidy ny antenimieram-pirenena eo amin'ny andraikitra tandrify azy. Tena tsy nasiany hasiny mihitsy ny Assemblée nationale. Zay no hita momba an'le prime ministre. Momba le gouvernemanta, double gouvernemanta zany zao. Satria mbola nendritendry an'ireto secrétaire d'État ambany fifehezan'ny président mivantana. Zay a ny électrification rurale zany hoe ny fanapaharihana angovinaratra ny ambanivohitra rehetra any, ny ady amin'ny fahantrana, ny amin'ny tetim-piarina économie plan, ny amin'ny opérations économiques, ny amin'ny varotra sy ny an'ny mpanjifa, ny amin'ny asa tanana sy ny taoraha. Zay zany a, zany rehetra zany a double satria ministeran'ireo de efa misy daholo. Zay koa ny zavatra tsikaritra. Midika iny zany? Midika zao manko ny za ty manko tsy de mahay mipetraka fotsiny amin'le mpamakafaka fa manao politika ihany aho io ary tena manao. Amin'le olona manao politika de ny hoe makaiza zany io, makaiza zany izy roa lahy reto. Raha mpamakafaka fotsiny ianao de hoe ahoana ny misy anankiroa trangy zany hoe tsy fanaritaka sy ny sisa marina zay. Raha tena mpanao politika ianao de raisinao izy roa lahy hoe olona manana tetika sy stratégie politika na Tsay Christian na Rajoelina, de zao ny zavatra mibaribary aminao hoe ampiasainy amin'ny politika andrany reo. Zany hoe roa lahy samy manana gouvernementany izy zany. Zay ataon'ny ekipany Tsay ho tsindrin'ny ekipany Rajoelina. Satria raha lalam-pandrena ny arahana Tsay Christian manondro hoe ty nataoko ministra an'zao a de Rajoelina mametraka sy manao soni arak'izay. Zay ny lalam-panorenana. De hoy izy Rajoelina aha tsindriko koa za koa ametraka, za koa mba hanendry, za koa no mifehy azy. Izy roa lahy mihitsy zany no mifanaritaka fa tsy hoe fanaritaka ny any amin'ny électrification, fanaritaka ny any amin'ny varotra sy ny famatsiana ny mpanjifa. Izy roa lahy mihitsy no mifanaritaka. Zany hoe eto zany tsika tsara mieritreritra tsika ho mpanao politika fa tsy hoe mpamakafaka fotsiny mba tsy mety zany tsika zany a de manomboka zao tsika de mila mieritreritra hoe Rajoelina zany a olona voafidy izy, Christian Tsay a olona nitendrena ary tsy maintsy notendrena na ahoana ninona fotana vitany teo. Inona no mahatonga ny Andriamatoa Constant Avelson tena izany? Zay ny zavatra miseho. Raha hoe fahombiazana ny antony namerenany ny Christian Tsay teo ange diso nge zany mbola tsy mivarina ohatr'izao ny firenetsika. Nivarina, tena nivarina. Ary na nitetika ny heveriny Rajoelina fa ho atao sy ho tanterahana ara tsy nisy tanteraka Tsay Christian. Tsy nisy. Afa baraka ange Rajoelina manao hoe za tsy hanao politika intsony raha tsy vita. Ohatra ray fotsiny, raha tsy vita ny rentrée, tsy vita ny rentrée. Raha ny hevitry Tsay Christian zany zay mitarika ny gouvernemanta tokony tiany mihitsy zany Rajoelina ny ala. Zay ohatra. Ka zany ny toe-javatra misy zany hoe samy manao politika izy roa lahy zany hoe samy manana stratégieny a. Tetika moa zany samy manana ny tetika hitondrany ny firenetsika izy roa lahy. Tsy mitovy ireo matoa misy gouvernemanta de misy. Ary izao ny tena mampime tsy voatendry hatramin'izao aloha le hoe au secrétaire d'État
Asa elingely amin'ilay akaray angamba. Raha ny tena izy manko rehefa manao zavatra ohatrany tonga dia miara tendrena. Fa zao zany ka izay ny zavatra hita, zay ny zavatra mahakely finoana amin'izay ho toy an'izao gouvernemanta sy ian'izao. Lasa mieritreritra ianao hoe tandalana ve ohatra ny nofinofy zany hoe tandalana zany satria izay hodinana an'ilay lalàna le tiako zavatra faharoa mbola manana mitetika izy ireo lahy ireo apetraka le président de république sainy mianina amin'ny vahoaka moa izy fa izy moa vahoaka teo fa izy ny teo asainy mianina fa manaiky ho enjehana amin'ny lalàna raha manao kolikoly tratra manao kolikoly ary manaiky hiala rehefa tsy mahavita ny fanamby ka fanga izy ty rehefa manaiky ianao vao zay vao azo enjehana amin'ny lalàna de asaina menina mihitsy ianao hoe manaiky fa manaiky ho enjehana amin'ny lalàna ny hatramin'izay zany aloha zany de folona tsy maty manota de mahavarianady zao hoe na minisitra ny tendrenin-tsay kristian reo dia eo anatrehany-Rajoelina de menina fa za manaiky enjehana. Ary ny mahagaga ihany koa capitaine d'équipe ozy izy le mpanao politika iray izay zany hoe ny premier ministre tsay Christian tsy nanao fianianana. Tsy nanao fianianana. Fa ny ministra Moteré nanao fianianana. Tsy nanao fianianana. Ianao nga mbola nahita kolikoly ve mihoatra noreny lasa hatrany Londres reny? Nga misy kolikoly mihoatra an'ireny. Directeur de cabinet président de la République no tratra amin'izany. Ka ireo samy ekipa lehibe tsy manao fianianana fa ireto le ao anatin'ny ekipa zany tian'le président de la République apetraka mihitsy hoe za de enjehako nareo rehefa ohatra ka zay ny dikany ange io nge tsy misy an'izany hoe manaiky menina fa manaiky ho enjehana tsisy an'izany fa rehefa lalàna de lalàna ary enjehana ianao ary zareo reto ary mbola voaro satria ireo haute cour de justice no anenjehana azy rehefa ohatra mitsara azy rehefa ohatra ka manao zay tsy mety zareo. Le haute cour de justice anefany anarany fotsiny. Le haute cour de justice tsy maintsy mandalo amin'ny atenimera ny dossier zay vao alefa makany amin'le io haute cour de justice io monsieur le président no ovay satria tsy niasy ohatra amin'izao kobokobony kotrehany eo daholo ny dossier rehetra zay nalefa momba ny haute cour de justice ary reto député anao sy ny député na ny an'ny mpanohatra azy de samy mitazona an'le dossier hoe sao de valy faty politika sao de tsika koa any aoriana any no voan'izany zavatra nivoaka zany nivoaka tamin'ny radio sy ny télé tamin'ny fampitana mivantana zany tamin'le misy dossier 13 hoe alefa amin'ny haute cour de justice ka tsy mety io raha te hanenjika an'ireo amin'ny lalàna ianao président satria manana ny antony ianao amin'ny tsy fitokisanao ny olona natolotra le premier ministre anao le haute cour de justice no amboary de amboary koa haleo tena tanteraka ny fitsarana satria enao sy ny ministry ny fitsarana nge no lohan'ny anona ny magie conseil de la magistrature zany hoe mbola ianareo mpanatanteraka zany mbola tompony tsindry ao amin'ny resaka fitsarana alefaso koa ny fahaleovantena ny fitsarana afaka mamety tolo-kevitra amin'izany zahay na ireto candidat au président de la République reto mino afa efa nanana volavolan-kevitra ao amin'izany izy satria ireo matoa nanao candidat président de la République de efa nametraka ny tenany anatin'ny saina mampanahana président de la République izy za zay aty ivelany aty ary mba mahita hoe zao ny anaovana ny indépendance ny justice zany hoe ny mahamasy mandidy ny fitsarana eo amin'ny fahefana zay tandrify azy fa tsy tsindrinareo baikoanareo sy ny sisa zay rehetrarehetra zay nametrahako hoe misy zavatsampinao raha mpamakafaka fotsiny ianao de hoe tsy mety ty tsy fanao zao ifanaritaka reto raha mpanao politika ianao de manao hoe ifanaritaka reo ka maninona reto mpanao politika roa lahy reto mbola manao fananina mametraka an'izany valiny miady izy reo lahy miady inona izy reo lahy
misy zany a ny tambiny goavana ao an-damosiny ao de raha mikaroka tsara tsika de mahita ohatra hoe tanaty zao fitondrana zao nge ny tena nisy fitina volamena goavana tratra hita tamin'ity ministera tamin'ity rangahy ty nanao intérim ny ministry ny arena ambany tany nge nahitana volamena lasa vato lasa vongam-by tanatin'izao ange nahitana hoe tonga afa-baraka hatrany Londres tsika miresaka kolikoly zany hoe piremby ireo olona reo ny arembe atsika zay nytanysaiko rehetra teo zao de le arembe tsika daholo de tsarovy anefany a fa mbola manana harena hafa lavitra no reny ariana atao hoe klasika zany hoe le efa mahazatra reny ny firenetsika betsaka ny akora ambanin'ny tany hatrany anaty ranomasina eto amintsika tena ilaina ary tena ilaina amin'ny famokarana angovo eran-tany aloha tsika manana uranome ary fa amin'ny fanamboarana an'ireo teknôlôjia avo lenta tena ibaikona ny fandrosoana maneran-tany mihitsy manana an'izany tsika ka zay ny remby ary zay ny mampiady remby an'ireo ny resaka tsindry sy baiko tsindry sy baiko ny fitsarana indreo Constant Velosova anisan'ny vaovao nisongadina tamin'ny herinandro iny ihany koa ny resaka ity mpanolontsaina ny filoha teo aloha mbola Rajaona izay niverina niakatra teny anivon'ny fitsarana indray ny tenany raha tokony hoe ho vita amin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana febroary ho avy izao ny 5 taona izay nanefan'ny saziny nanenjehana azy tamin'izany hoe invasion na fitsoahana ny fonja tamin'ny volana aogositra taona 2024 kanefa nisy ny fangatahana nataony araka ny nambaran'ny mpisolo vava ary teny ekena izay fangatahana izay narahana mpiandry fonja na pénitencier izy nivoaka tao am-ponja ary teny verina viany avy eo tao arian'izay hoe fivoahana kely namonjena raha-mpianakaviana izay tsy azo ny alana izay ny andro n'iny ihany Andriamatoa mbola Rajaona moa zany no nafantatra no nampahafantarina fa misy zany hoe ny fitoriana mahakasika azy indray mahakasika izay hoe fitsoahana ny fonja izay tamin'izany fotoana nandany fampanoavana Andraindra satria ara-dalàna ny fivoahana ny fonja ny foazina indray izay raharaha izay tamin'ny herinandro iny niakatra fitsarana indray mbola Rajaona ary de niampy MD na hoe mandat de dépôt na gadra fonja maika indray zany izy mitombo indray ny sazy izay hoe fainy inona indray ny azonao ambara mahakasika an'izay eo amin'izay le resaka hoe tsindry sy mampatsiaro ny fomba nanaovandrareo ny namantsika ny nidony neo tsy vita efa ho vita neo tsy fohana raha vaovao hafa indray de mitohy le raha ny amin'ity indray mandeha ity moa de zay efa nazavainao zay izy ianao mpanao gazety raha teo le tsindry le mampiasa ny instrumentalisation ny vazaha zany hoe atao fitaovana politika ny fitsarana tsy vitany hoe atao fitaovana politika ihany fa tsindry mandava-taona ary io tsy ny fitsarana ihany fa ny mpiasa-panjakana rehetra mihitsy de na manaiky atao fitaovana politika na mahazo atsojay mahazo azy manomboka hatrany amin'ny mpampianatra kely hatrany amin'ny inona ty hatrany amin'ny mpiasa kely any amin'ny domaine hatrany amin'ny rehefa mpiasa-panjakana hatrany amin'ny mpiasa any amin'ny commune de mahazo andray daholo koa fitsarana zany resantsika teo fa za moa ny anjarako eto de ny manampy atsika rehetra ahita mazava amin'ilay fitondrana ny tany sy ny firenena fa nahatrany amin'ny folo alin-dahy aza filazana an'izay rehetra izay de zao politisation à outrance de lasa fitaovana politika daholo ary amboariko kely ary hoe politisation de ondray zao le romanam-pahaizana isany de anao hoe ka politika daholo ny zavatra rehetra da politika daholo ny zavatra rehetra fa hafa ny hoe politika partizane zay ataon'izao fitondrana zao zany hoe politika ny atokony
fa fanompoana ny atokony le politika hampanaoviny tereny na any amin'ny fitsarana mbola rajona resaka ady politika fotsiny zao nge mibetsaka amin'io zany resaka kakay politika asa mety mifandrivotra vola sy remby ihany koa angambany tsy fantatra za zany tsy te hiditra lalina amin'le kambola rajona fa niraisiko amin'izy kosa de le firenena manontolo rehefa mpiasa mpanjakana zao de voan'ny tsindry daholo ho atsika zany a syndika ohatra mila jerevantsika ny fomba iarovana ny mpiasa mpanjakana raha ohatra ka mila mamola vola lalàna vaovao fanampintsika tena iarovana ny mpiasa mpanjakana amin'ny tsindry satria lasa fitaovana politika tsika tsy manan-tsafidy rehefa tsy manaiky andray a de ho ny tranony de verina ohatry ny andronay taloha ihany hoe izay taloha nge tamin'ny repoblika faharoa no nahazo asa vitan'le lehibeko nandray aty eo amin'ny asako voalohany vitany manao hoe ianao mety mananjandry ianao mbola tanohy fianarana mety ho any an-dafy ianao ny zanakao rehefa le bebe oka mihitsy ianao hiditra amin'ny antokontsika hiditra mpianatra io de le lehibeko voalohany andray tamin'ny asako zay ny teneniny a 3 taona angarangidiny a miandro sonian'ny minisitra zay vao mba nsoniavy ny nomination miditra ao aorianan'le 3 taona zay koa mbola manaty ary amin'le toerana ampianarako ka zay ny santionany iverina amin'izany ve fa zany ny farako ny asa 2 taona 3 taona tao a de voaroka de taty arina indray a vao naverina de taty arina efa 4 taona tsy mena poste zay ve ny atao toy izy neto ka itsika syndika tokony hijeran'izay lafiny anankiray zay tsy hoe hiaro fotsiny hoe tapaka ny karama sy ny sisa fa le hoe fiarovana ny mpiasa mpanjakana tsy hiara-ny tsindry politika fa izay koa mahabe ny kolokolo inge zay rehefa aveo nge ianao ihany ny tratra raha misy ny kolokolo ianao ihany ny tratra raha tsindrina ianao kolokolo ianao io manko de tsindrina ianao anompo ny antokony fa tsindriny koa ianao a anaiky kolokolo ianao tratra rehefa aveo io nga misy hoe ny teneniny lehibe koa hoe zao na hoe ny menaseny any tsisy an'izany na hoe ny telefoneny a tsisy an'izany fa rehefa tsy misy zany ny arofanina miaro atsika de zay no alena de mapitraka efa ny arofanina ny lalàna manananao a jereo le mpiandraikitry ny fonja amin'le resaka mbola rajona ampakariny angenao ianao ampakarinanao rehefa ianao zany ataovy hoe nandeha amin'ny fahamarinana ianao no miakatra raha nandeha ny tsy marina koa ianao vao maika koa ianao no miakatra zany hoe resaka le fiarovana an'le misy ny lalàna hoe ianao fa mila amboarina zany ary mila mahafisina ny lalàna satria mafy de mafy any tsindry bokotra sy ny tsindry voly eto amintsika hatrany anatin'ny anaja lalàna satria zareo ara zao eo ambony lalàna karaha hoe ty fanjakana ka tsy ny sitrapony no andrasana hoe izy hoe anaja lalàna ary nizaniza amreo kandida raiky ambe folo reo a rehefa tsy ianareo reo no ametraka hoe zao zany ny arofanina enjana apetraka satria fandikan-dalàna ny nandresinana ina ty nandrombahan'ny olona ny toerana zao tamin'ny fanahy président république teo fandikan-dalàna fandikan lalam-panorenana ianareo reo a raha anatin'ny fikasanao président république de tokony mahatafavoaka mihitsy hoe zao zany mbola arofanina atao fiarovana ny lalam-panorenana am'izay mandika lalam-panorenana raha izay zao zany ny arofanina atao fiarovana ny mpiasa mpanjakana satria tamin'ny fifidianana ny soratanareo reo ange ny nampisy an'le hoe ny ministra ny fanabeazana manindry ny drenina manindry ny sisco manindry ny zapo manindry ny mpampianatra framo hanompo atoko raha mbola tsy mieritreritra lalàna nazy anao candidat député rehefa aveo rehefa tsy eritreritra volavolan-dalàna momba an'izany iarovana ny mpiasa mpanjakana kely isan-karazany a amin'ny fanompona atoko sy amin'ny kolikoly
Tsy antony ilana ianareo e. Inona ny ilana anareo? Isolo toerana ndry efa tsy mety eo ihany fotsiny. Fa na hatrany amin'ny 10 alindara dia izany. Boay kely manolo tena nompo firenena, tangosana vola vao afaka miditra. Anao rangazoma. Na civil na miaramila zany. Ary ny zava-doza hatrany amin'ny privé inge tsy indrindry zareo ohatr'izany e. Jereo zao ity izy ty baba mialatsiny Albara Kotoarso. Tsindry politika mandeha any amin'ny resaka momba ny asa. Ka izay rehetrarehetra izay izay tsy republika intsony manko zany eto amintsika. Tsy ampiny miteny hoe mitaky fanjakana tandalana, takinao amin'izy ary le fanjakana tandalana, le mpitondreo mihitsy ny tsy tandalanako. Fa itsika menakavy any mila mamoaka hoe ty ohatra ny nanaovantsika tamin'ny fifidianana teo ihany hoe zao ny tediavinay momba ny CENI, zao ny tediavinay momba ny HCC, zao ny tediavinay momba ny listy mpifidy, avoaka atsika koa zao ny tediavinay momba ny fanajahana constitution, zao ny tediavinay momba ny fiarovana ny mpiasa mpanjakana, zao ny tediavinay momba ny indrindrindra momba ny fahaleovantena ny fitsarana tompoko. Raha mitady fanjakana tandalana ianao, momba ny fahaleovantena ny fitsarana, momba ny fanajahana ny fahefan'ny Assemblée nationale. Zany zavatra mivaingana azontsika atao ary tokony atao. Nzay ny apetraka hoe za eto androany tsy anao mpamakafaka fotsiny, fa matoa anao mamakafaka dia misy ny zavatra tsinjovinao amin'ny hoe zao ny izorana zany. Antsika tsy pakazary fotsiny dia hoe mba mamakafaka eo dia mba manako teneniny hoe tsy mety re tompoko zany. Tsy antsika izao fa ny hoe inona no azontsika aroso. Iverenako ilay resaka gouvernement teo Andriamatoa Constant. Teraka resabe tena anivon'ny fiarahamonina vao nivoaka mihitsy ireny fanendrena minisitra ireny dia nisy ny resabe teny anivon'ny fiarahamonina, ny tambajotran-tserasera moa dia oaka fotsiny ny tany anaty Facebook tany ny mikasika ny bentanàna ny Antananarivo na Antsiatomaina izay lasa tsy laitranareo mihitsy tany amin'izao fotoana izao dia mandeha nefa avy eo ny hoe Iaramalala atao Antananarivo daholo zany Madagasikara. Mandeha ny resaka avy eo hoe fako ara tsy voaroaka lalana tsy vita, ahoana ny tantanany ministera avolenta atao ohatrana Antananarivo daholo Madagasikara, satria izy zany no ijery avy ambony ny mera rehetrarehetra. Raha nangana asa moa na inandray tsy toina raha tena hikarakara ny hoe hifidianana ny faritra, hifidianana ny mpitondra région, ho fidiana ho ataony ve zay sa noho ny hatramin'izay koa izy. Zava-dehibe io, zava-dehibe mihitsy io, zava-dehibe mihitsy io. Fa ny atao raha koa sao dia ataon'ny fanjakana Antananarivo ty Madagasikara ty. Inona moa no lazaiko amin'any Antananarivo ary tsy nasiany asina ny efa ekipany ny président conseil municipal. Fa zay conseil municipal nga asiany asiny manahoana hoe mba mampiditra ordre du jour, te hiady-hevitra mihitsy amin'ny roa ny fandrika nataony tamin'ny conseil municipal faraparany zao dia le asainy namoaka hoe tsy azo ivoriana eo amin'ny kianjan'ny 13 mai. Zany ny nainandrisy toaina aloha nge tsy haiko efa nitondra ohatrany hoe isika hitondra ny Madagasikara manontolo dia azo atao boribory fotsiny ho atao Antananarivo zany Madagasikara manontolo, hoe Antananarivo manototra ny olona ny fako tsy hita, ny rano tondraka, ny fandriam-pahalemana tsy misy, ny mampalahelo indrindra dia zao asa raha ho ataony ohatra nanaovan'ny ny mpifidy teto Antananarivo sy ny conseil municipal ny eraky Madagasikara ny vondrom-bahoaka zany. Izy manko dia mamingavinga olona, izy dia manao kaleo fa mbola nolo-tatin-jaza papi zany ve ny ataonao vo Antananarivo anao dia zany ny ataonao ka Madagasikara. Raha aloha dia tsy dia manakolazaina manahoana amin'ity
hita hoe anao ahoana zany hoe fomba fitantanana ve zany Efa hita e. zany e hoe atao Antananarivo Madagasikara. Nefa natsidika resaka commune ihany tsika i Andriamatoa Raveloson. Azonao angamba ny tiako hiaviana amin'ity resaka fifidianana ho ben'ny tanàna ity satria raha tsy ahivina dia efa tapitra tamin'ny 10 volana janoary lasa teo ny fehim-piasan'izy ireo. Mbola tsy ny fitondram-panjakana sy ny seny resaka nefa hatramin'izao ny mikasika ny hoe datim-pifidianana eo amin'izay ben'ny tanàna izay izay zavatra efa tokony natao tamin'ny 17 volana novambra 2024 na ny fiantsona mpifidy izay tokony natao ihany koa tamin'ny volana aogositra ary hatramin'izao mbola tsy misy izay zavatra izay raha ireo zava-misy ireo no jerena toy izany fandikan-dalàna ataon'ity fitondrana rajoelina ity. Inona no azo andikana izany tokony mbola midika ho tahotra fifidianana ve satria nareo aza manao an'izany efa hatrany amin'ny présidentielle dia atao hoe matahotra fifidianana matahotra hitany ny fomba andrombahana an'io fifidianana io tsy dia tahotra loatra ilay izy fa nitetika dia izao asaina maka toerana tsara aloha ny président république mametrapetraka an'izay ronono atavy rehetra azony apetraka dia asaina maka toerana tsara ny ministra rehetra dia zarana faritra ireo ianao miantoka any izay ny adinontsika ny resaka an'izay hoe inona ny fanamby apetrany amin'ilay prime ministre valiny ny ahatonga azy manana ny maro anisa amin'ny député zay ny lazainy hoe anao zay azahoany maro anisa amin'ny député ohatra ny nazahoany an'ilay présidentsy ny république teo ihany zany ny fahazako azy satria iny prime ministre iny ihany no lehiben'ny fitondram-panjakana teo zay ny valiny ka itsika aza mametraka hoe tahotra fifidianana ny atsika dia zao ahoana ny fomba ahatonga ny fifidianana eto amintsika mba tena fifidianana tena safidim-bahoaka ary tena teneranam-bahoaka satria zay ny ifampitondrana eto amin'ny firenena fa tsy amboletra ny ifampitondrana eto amin'ny firenena tsy hoe alatsaka hoe ty gouverneur dia ny tompo menakeliko tsy maintsy akatoavinareo ao anatin'io région io fa raikitra hoe olona hofidiana zay ny atsika izay fa couleur ny filazan'ny tanora azy hoe atao manaraka ny couleur hoe zany hoe iny zany président de république dia efa loranjy ny couleur dia efa alefa aloha ministre atao loranjy ny couleur dia raha tsy loranjy tsara dia tsindriana secrétaire d'état dia asa ho alefa ny député angamba tsy fantatro dia alefa atao volondoranjy mianaka any zany le izy dia mpiasa mpanjakana terenana tanteraka an'izay hitanareo lefa manala efa firy zao nalany tamin'ny larobisa alakamisy nalany le zay tsy samy izy ao ihany fa dia le tsy azoazo le mba nampiseho hevitra hoe tsy aleo ve mifampiresaka ny eto amin'ny firenena tonga dia hatrany amina fikambanana manokana ivelan'ny fanjakana raha tonga dia nikapaina ny any amin'ny zanaky ny faritry fianaratsoa zao zany ny eno hitanao le volondoranjy zany no atao mianaka eraky ny profozany ndraiky koa ny fanendrena indray ny izy ty gouvernoran'ny faritra Nalamanga Hery Rasoa Maromanga notendrena ihany koa tamin'ny filan-kevitry minisitra tamin'ny herinandro teo naverina amin'ny toerana fa dia talemaro tany amin'ny faritra no nalana araka izay nitenen'ny Andriamatoa couleur izy ka itsika mieritreritra an'ilay za misy namana marary fo mihitsy satria mpanolotsaina ny tanàna ahoana zay ve zany tsy inona fa tokony andeha fifidianana anay azy tsy any amin'izany ny adihevitra zany ny sosokevitro ararotina za va tsy manaiky atao an'izany mpamakafaka fotsiny zany tsony fa za mana sosokevitra ararotina izy miazoazo io ametrahana adihevitra momba ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana momba ny faritra momba ny région iny dia tena ao amin'ny ain-dehibe ny firenena mihitsy iny
ary ararotiny ty mpampiady gasy rehetra ty iny manko le faritra lasa mikisaka adi-paritra rehefa tsy misy fahefana amin'ny faritra lasa mikisaka adi-poko mihitsy ara za de milaza raha tianareo ny anana olona betsaka anatin'ny fitondrana firenena de ampandehano aingana de aingana ny fifidianana ny faritra eo zany a manana olona manana mpitondra faritra nareo chef de président de région manana olona takany ministra nareo hitondra ny faritra eo iady fanaritaka ho aty Antananarivo aty de hoe ahoana ny any aminay tsy mba nisy voatendry tsy mba nisy voatendry am'ty le gouvernement ty zany za nahita le zandry lahy ny asa maly safaky maly de hoe tsy misy mihitsy ny avy aminay tsy misy mihitsy ny anina ny tao aminay ara-nalana fa be tao de ento ny faritrareo fidio ararotiny zay ararotina anamboarana ny commune zay commune mila fieritreretana sy fanamboarana momba ny décentralisation za zao mieritreritra ny Antananarivo ty de tena misy tsy ti an'ty teneniko ty momba ny Antananarivo efa nisy ty tamin'ny taona tany aloha misy mandroso an'le hevitra hoe fa maninona moa fa efa mihoatra lavitra nona district any manodidina any arange ny arrondissement ray atao Antananarivo renivohitra ary aminay nandresy toainary amin'ny hôtel de ville ary daholo mifanapahan-kevitra sy ny hoeti-manana rehetrarehetra sy mifanendrena olona sy ny sisa fa maninona raha mba fidina ny mitondra ny arrondissement eto Antananarivo araroty alefa zany adevitra zany rehefa mbola tsy anao izy alao iadevitra ny olona rehefa tsy tia ny adevitra ny olona ataovy aingana ro fifidianana io karaha hoe miady hevitra ny olona fa tonga ambe fitenenana hoe no zany tsy azo ao ka zay ka io mandeha foana fa ny farany zao koa nge tsika mety zatra an'le hoe misy mpitarika amin'ny popoka be de hoe za mpitarika de sinsisa de le vahoaka zany mpiompy sy mpitehaka de mpanasina an'iny fa rehefa lasa any amin'ny vahoaka io le adevitra io masaka ihany io nefa rahany io mahazo manao zay no zany le azon-damosika fa hitany ko zany hoe tokona tsy manaraka azy ny olona ohatrany teo hoe loatra le fifidianana teo e nataony adevitra izy manao hoe no zany le azon-damosika io fa tsisy apaha-efatr'olona nge ny nandeha ny fidy de misy dikan'izay arisy fetraikany arisy toyiny zay ary amin'le apaha-efatr'olona ny fidy tsy ampafirin'olona koa no fidy azy misy fetraikan'izay nahoana io tsy miteniteny foana le fiteny tsika malagasy hoe aleo alana andrina to zay alam-bahoaka fa io rehefa manomboka alam-bahoaka ianao ho hitanao ihany toy ny toko zao toko manambitamby ty fizarana jirona koa rehetrarehetra fa nambatambazam-bahoaka ange io e sady tambatambazana le vahoaka no ararotana soratana amena karatra de atao hoe zay manana andreny karatra reny nareo any arina ho faninay tsara intelo inefatra zay ny ataony izy ny teny an'izay amena formation intelo inefatra le président de république manko zao de mbola président nahatoko mihitsy de rehefa nahazo formation intelo inefatra de nareo indray zany mba mena tombodahany rehefa misy ny zavatra zaraina olona resy tamin'ny fifidianana kanefa manambola manambitamby vahoaka ohatr'izany izy sady tambatambaza moa no afatony hanompo ny atokony aza kivy an'izany ianareo anina hoe ataony hoe noho izany le azon-damosy fa io azon-damosiny io misy fetrany ihany io ary mitsotsana ambany zanak'atodoa rehefa voniny avandra foana eo ny lamosy tsokatra nisy songadina ihany koa ndre mato constant Avelson tamin'ny fivoahan'ny resaka fanapahana moa zany ny vola entina isaky ministera amin'ny asa ny zavatra tsikaritra tsy atao am-pelantanako moa ny chiffre nany hoe ny isa mazava fa ny zavatra tsikaritra le ministera miany social bahoaka rehetra na ena daholo ny budget na enan'izy ireo ary ny nampitombony ny nampitombona zao ny antenimieran'ny ministeran'ny vola raha tsy diso de tao ihany koa ny antenimieram-pirenena nampitombona kanefa niny efa nisy resaka hoe hofoanany fa tena kakandrehetra hoe nampitombony indray ny ministeran'ny fitsarana koa nampiakariny zareo ny teti-bola ho an'ny tom-piasana moa zany de tao ihany koa ny ministera tena tsikaritra zao tena
ny ara-tsosialy rehetra tena nahenany zareo anisan'izany fanabeazana raha tsy diso eo ihany koa ny ministeran'ny mponina midika iny izany efa nampitaraina ny olona sosialy bahoaka ministeran'ny mponina manahoana nahena daholo zao ange alao ivoaka aloha le alao ivoaka aloha le secrétaire d'état dia ohatra anao miteny hoe ministeran'ny mponina nahena fa le secrétariat d'état amin'ny ady amin'ny fahantrana nataony ahoana eo no ahitantsika hoe afindrany ary ambany sokany zany ny vola tokony isaniny atya alao ivoaka aloha fa ny zava-dehibe manko dia zao misy ny velona iaho mihitsy hoe fandanimbe zany hoe mbola hamoronana secrétariat d'état sivy nefa raha tadidy isika tamin'ny mandat voaloha teo hoe ahena daholo ny fandanimbolam-panjakana rehetra ahena ministera dia nagaga mihitsy tokoa hoe tamin'ity tena nampitomboana be ny présidence nampitomboana nampitomboana ny présidence fa tsy diso le projet présidentiel iny iny ko nge mbola gouverner en parallèle koa iny dia budget politique an'ny président zany ny tena izy amin'ny tany mazava ataoko teny bazaha ty aloha dia aveo azavaiko le président préside le premier ministre gouverne ny président dia manao zay ampizotra ny fitondrana ny tany sy ny firenena amin'ny laoniny fitondrana l'état ny fifampitondrantsika malagasy eto ary ny prime ministre dia manatanteraka ny reny tetikasa isan-karazany reny manao zay handehanan'ny famokarana manao zay handehanan'ny fandriampahalemana manao zay handehanana zany rehetra zany ny anjara asa amin'reto fa izy roa lahy samy teo tompony ka zay nanaovako hoe andraso mivoaka le resaka momba ny secrétariat d'état dia hitantsika eo fa zao koa tsika tany mahantra ripaky ny kolokolo tsika efa nazavaiko teo hoe raha tena hiady amin'ny kolokolo dia ny fitsarana ny haute cour de justice ny sisa fa raha tena hiady amin'ny fahantrana voalohany indrindra dia fanjakana zany hoe fitondrana tany sy firenena gouvernemanta sy présidence ny république mba mahalala mitsitsy fa tsy mirobaroba tsy mirobaroba ny mitsitsy ary mahay miasa zay ariary ao anatin'ny budgetnao dia tokony mazava tsara mihitsy fa tsy tapitra lasa eto zao dia isepanga hoe ka tsy maintsy manao telefona ka tsy maintsy mila carburant ka tsy maintsy mila automobile eny tompoko fa ampafiry ny crédit telefona zarainareo ao mo no tena mandeha amin'ny asa fampandehanana ny tany sy ny firenena ampafiry ny carburant zarainareo ao mo fataronga efa ny boay kely sy sipakely asainareo mitsikilo etsy sy roa zaranareo tike carburant ary zay mahatonga ny Madagasikara dia tena anisan'ny tena mpandany carburant indrindra isaky ny département raha miohatra zay manko ny fomba ahitana azy hoe manao fitondrana eto amintsika ampitahainao amin'ny firenena matanjaka dia ampitahainao ndraiky io amin'ny firenena zay mitovitovy laharana aminao dia hitanao eo anisan'ny mpanao fandaniana miopampantsika amin'ny carburant ny tomobile ampiasaina tompoko andray tomany V8 daholo V8 reny ve ny tena mety sy mahomby reny ve ny tena mety sy rea raha eto hoe hoentina mivory amin'ny fivoren'ny ministra sy ny sisa fa iny ange tsy avela hoentina mandeha any amin'ny tourné tena anaty fotaka akory sy mbany ny tomobile fa tsisy andehanany madama rehefa cérémonie ka zany rehetra zany miresaka le budget nao manko dia hoe nahena ny budget social sy ny sisa everiko fa hitombo be tsy hita zay ahoana mihitsy ny fitombon'ny budget ho lasa any amin'ny fanabeazam-pirenena ohatra raha mandeha ny fitondrana mitsitsy mahay mitsitsy ary mahay mampiasa zay eo am-pelantanana
mba hitera-bokatra fa le izy nge na ny fieverana an'le hoe fandrosoana raha tsy fantatro fenitra inona no eritreretiny amin'izany hoe fandrosoana zany, ohatran'le manangan-javatra mipoapoaka sy mirentina ataony hoe fandrosoana. Zay ny heverina hoe fandrosoana. Zay ny eto amintsika ka tsy mahagaga raha mpandany sy mpirobaroba mpanao arenadala-topo io fitondrana io. Na tamin'ny fifidianana ary nge miaiky volana mihitsy ny olona fa tamin'ny fifidianana tamin'ny 2019 zao efa nandrenesana tarehimarika fa tamin'ny farany teo ary ny Amnesty International efa namoaka ny fandanimbe eo papany tamin'ny fifidianana teto fa mihoatra lavitra raha tsy diso aho, mihoatra lavitra noho ny lanin'ny candidat frantsay amin'ny fifidianana président république frantsay, ny lanin'ny Rajoelina tamin'ny fifidianana tamin'ny 2019 iny aloha. Ny tamin'ity 2023 ty efa niteniko ny Amnesty International ary vao maika loza. Ka zany le modely, zay le modely mpiainana eto hoe mahazo fitondram-panjakana mira miremby ary satria mpiremby dia mirobaroba koa. Vola azo amin'ny remby ohatr'izany nge zavatra robarobana ka zavatra tsy sasarana. Ivadika kely lafiny ara-tsosialy isika Andriamatoa Constant Raveloson, manjaka ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy amin'izao fotoana izao, indrindra moa izany fa ity resaka fanapahana lohan'olona sy ny hoe halatra voamaso ity vakitrano fanendahana izany efa iainan'ny vahoaka malagasy izany isan'andro efa tena hoe quotidien vahoaka malagasy. Izao tonga eto amintsika eto Antananarivo izay hoe halatra voamaso sy fanapahana lohan'olona izay raha tany amin'ny faritra indrindra fa any amin'ny Belosurtsirobiana, Morondava iny tena tsaroako hoe ny Andohany izay hoe ny siny izay tranga izay mihabibo ny malagasy ary hita hoe mifamono am-pitoerana amin'izao fotoana izao. Inona no mety azonao ambara indray? Zao izy ity zany taitra Antananarivo satria tonga aty le izy dia engany ataitra ny any andapa rehetra any le zavatra mba tsy sanatria matimaty foana ireo kalakely ireo fa mba hitondra anatra sy fahatongava-tsaina ho an'ilay mpitondra. Zao no zava-dehibe eto amintsika. Rehefa misy an'io harena ambany tany io misy lafin-javatra roa no mahatonga ny olona teneninao moa izy hoe mihabiby fa mahatonga ny aina ohatran'ny lasa tsy misalasala ny sasany mandatsakaina. Misy antony anankiroa. Ny antony anankiray dia le hoe rehefa mahita dia tena zay manana ny basy ny sisa no tompon'le vatosoa ohatra na salamizany zay hitanao eo. Misy ara efa eny ampelantananao efa entina amin'ny tomobila sy ny sisa dia misy manao fanamiana misakana mibata apetraka ary amin'ny ohatran'le volamena ihany apetraka ary amin'ny ministera ary efa nisy vato amatona nge tao tsy hita koa dia mitomany tena mihitsy le olona zany hoe raha manohatra ny renika miaro ny fananan'le olona nahita an'le vato na le mercure na le salamizany dia matiny mihitsy. Zay ray sarobidy le zavatra, vola malaky le zavatra. Tsika efa mirentirenti ny volana bois d'euro sy ny sisa jereo fa nanomboka tamin'ny 2009 fa manao clipy ara na tsy hinona ara ny voatoatiny tsy maintsy villa be, piscine, 4x4 raha olona tsy manao afa-tsy migelabona misotrosotro sy milalao sy mitanjatanjaka no ka io zany mahavita mamono ny olona amin'izay. Alao ataoko hoe kolotsaina amin'izay culture na
vola malaky, vola miopapana azo amin'ny tsy mazava zay, remby. Ny antony faharoa dia zao, misy an'ny olona te handeha amin'ny marina, kanefa no izy efa voatsindry ny tahotra loatra, tsy mazava amin'ny lalana, dia misy mino an'ity kisoritsorona ty, sorona. Tandremo a, tsy nandehandeha foana akory le resaka varira. Za tsy mepanga, avao Afrika tao nisy nanao an'izay, ho amin'ny resaka fanjakana, fitondram-panjakana, te hitondra faratapony eo amin'ny firenena, dia manao sorona varira. Te hahazo harembe ambanin'ny tany amina faritra sahalan'izany, dia hoe ho fiarovana sy fanambinana sy ny sisa, dia manao sorona varira. Zay ny azoko lazaina aloha zao hoe le firenentsika tafiditra amin'ny fanjakan'ny mpiremby mahatonga an'izany. Dia ity mety ho lalana angambana. Mahatsiaro anakazo be aho zao. Rehefa an'izay misy zavatra midinany hatramina jeneraly miseho mitabataba eo sy manome toky ny olona eo akamorana eo, nefa ny voalasa ianao avy indray ny dalo. Raha mba namana ihany re ianareo zandary, raha mba namana ihany ny miaramila ny pôlisy, ampianaro le vahoaka an'izay farafahakeliny tokony ho fatany, iarovany ny tanànany, iarovany ny faritra misy azy. Fa na ny fanaovana alerta range, tsy hevitra fa dia miforotra matahotra le olona mara-pahalasany sy daniny kibon'izay matanjaka anao izy. Mitsoka any an-tsaha mihitsy no misy fotoana. Azo ampianarina ny olona, ampianarina ny alerta, ampianarina ny fiarovan-tena farafahakeliny sy fiarovan-tanàna farafahakeliny, mandra-pahatonga ny fa mandeha manenjika manara-didy, rehefa akaiky pilitra fotsiny ny amelezan'le mpangalatr'omby azy dia miverina fa hoe ny aina tsy alofo amin'io, fa dia zany hoe mba mampianatra. Hitako eny aminay izany inge miaramila roa lasa telo lahy izy no mipetraka dasy, mipetraka eo amin'ny toerana iray. Zao izy efa lasa namonjy ery amin'ny tanàna mba misy olona sy misy anina ndraiky, tsy mahafoy le fiam-piainana kely. Fa rehefa lasa ry avaratra izy telo lahy, any atsimo no mangalatra ny mpangalatra sy ny mpamaky trano. Ka raha tsy io ray tanàna io mihitsy no manana izay mba farafahakeliny tokony ho hainy amin'ny fifampiarovana, dia tsisy raharavanina nge. Na ho rakofanao miaramila zandary ara ny firenena, tsisy raharavanina. Zay ngamba ny zavatra. Fa izany koa raha tsy omenao fahefana ny fokotany, ary raha tsy rarahinao ny fahefan'ny commune, tsy omenao fahefana ny région, ny région nge afaka manao mitetika mazava amin'ny fiarovana ny ombony ao aminy, fiarovana ny harena ao aminy, dia mba mpanampy sy mpanolo-kevitra sy mpampianatra ny ara-dalàna ny miaramila zandary sy ny sisa. Nga miaramila zandary araka amin'ity rehetrarehetra ity. Na ho totofanao inona moa teny lazain-drangary mbola tsy hita hatramin'izao, 4x4 amphibie na rakofanao hélicoptère zao rehetra zao tsy hevitra. Ny hélicoptère hatramin'izao aloha dia mpanao évacuation an'izay miaramila maratra no mba hitako nataony. Zay ny ianao mitarika an'ilay resaka amin'ilay hoe tapadoha sy ny sisa, averiko ilay izy hoe engane mba tsy matimaty foana reny zandritsika tetỳ Antananarivo tetỳ ireny, fa rehefa tonga etỳ Antananarivo ohatran'io izy tsy afaka manao mody fanina intsony ny eo ambony eo. Ny eo manko ange mahavita miteny an'izany hoe vavan'ny mpanohatra tia mpisavorovoro saim-bahoaka, tsy io ary izy io. Io izy io. Dia nazavako teo ny antony. Misy ny antony aloha hoe tena lasa fanjakam-piremby teto hatramin'ny 2009 nanomboka tamin'ny Bois de Rose mitohy makaty. Dia ny olona koa misy ny na tsy mpiremby ohatr'izany ara mba te hanana sy te haninona, nefa ny amin'ny sainy mbola tsy mazava tsara, dia miniminy foana izy, dia manao sorona eny izy, dia ity finompoana vatsy Afrika ity ara mifindra reto, ripaka ny varira, ny zazavavy indray izao sy ny sisa.
tovavy daholo mihitsy no niaran'izay ery telo tamin'iny herinandro iny. Le Tersia Faravohatra indray dia nisy Ambohidratrimo anankiroa teny Ambohidratrimo dia vehivavy daholo ary mbola tena hoe ao anatin'ny atanirana tanteraka. Le teny Faravohatra raha vao 4 taona monja dia ny teny Ambohidratrimo le anankiray 5 taona. Antsika miresaka an'izany eto zao nge dia petandra hoe olona adala azo nadalana le nanao an'ilay izy tsy azo atao an'izany re izy ity. Enefa nazanona izany aloha izany dia ny hoe efa nadoboka eny tsy afany tomponantoka le mpimasy tomponantoka tamin'ilay zazavavy 17 taona fa mbola fanontaniana mipetraka any an-tsain'ny olona hoe tena anefa sajiny ve izy ireny sa isindray ny mety hoe resadresaka ny ambadika any dia miala maina hatrany foana ny mpanao ratsy. Ireny aloha mety hanefa ireny. Hitanao tamin-drahalahy tsy nahita Andriamena bila dia le raha matoa le ataony hoe tokanono iny mba naderadera teny hoe azonay ity. Ohatran'izany ange tsy maintsy atao rehefa te hampiton'ny olona izy. Izany hoe asehony eny reny dia reny eny dia ka ratsy be aminy raha ohatra reny mihenon'ny vahoaka hoe tona voaboaka fotsiny tsisy tohiny. Dia hoaiza ary iny raha mivoaka eo ka tokony fantatry ny tany amamonina rehetra eny. Mara-pakana ny fandaharantsika indray matoa Constant Ary ianao kosa vetivety dia mifarana ohatr'izany. Efa mandeha dia mandeha ny ora sy ny fotoana fa tsy ho adiny itsoka nefa ny resaka ny lafin'ny sosialim-bahoaka. Sosial ny resantsika teo fa tia resaka vidim-bary tsy misy izay tsy mitaraina ihany koa ny tantsaha manoloana ny hoe fahalafosana zezika ny vokatra nefa miena dia miena amin'ity hoe rivo-doza sy ny tariny potiky ny avandra sy ny oram-be amin'izao fotoana izao fa arivo ariary tsisy latsaky ny arivo ariary intsony kapokam-bary mitaraina ny olona tena menomenona ny olona mba hanao ahoana toy an'izay sosialim-bahoaka izay Andriamatoa Constant Aveloson. Izao efa nanary vola nakany amin'ny mpamboly tsy haiko na any Pakistan na any Thaïlande na any Inde tsika na any Chine efa nanary vola tsika vola be mihitsy novidanana vary natoby holo fotsiny. Izay koa mbola raha mbola nadinana nga Edgar Zafindrava zay mbola izy doublurany moa izany zao satria mbola isy ny hoe secrétariat d'État amin'ny commerce sy ny consommation iny ny vary asa 4 taona ohatrinona ny taona nividanana azy lasa any amin'ny mpamboly any Pakistan na any Inde na any Philippines na tsy fantatro aiza dia lasa any amin'ny mpijirika. Anisan'ny mpijirim-bary manko ity lera Zafindrava ity tamin'ny tantarany ainy io zay zao asa vary firy contenera moa izy dia tao Mahajanga iny efa tamin'ny taona mihitsy izay aloha amina contenera 20 maro ka. Dia ny préfet no mihinana zay ny ataoko hoe le mpiasam-panjakana tokony misy lalàna arofanina tsara iarovana izay manao amin'ny marina dia hoy izy ianao ny vary zay zao ny sationany amin'ilay vary teto amintsika. Ny sationany amin'ny vary eto amintsika koa zao zao ny lemaka lehibe ohatra niny amin'ny mangoky mba mangoky iny tsy hita zay rariny amin'ny hoe fanajariana azy sy fanaovana azy mba tena hamokatra araka ny tokony ho izy. Ny lemaka lehibe ohatry ny any aloatra tsy hita zay rariny amin'ny hoe famelomana ny tambajotran'ny rano sy fitantanana ny tambajotran'ny rano amin'iny. Ny tanety nisy sinoa zay mpampiara miresaka taminay mihezany fotsiny ny adalàn'ilay isany rehefa maniry bosaka ity dia mety maniry vary zay teneny aminay dia ohatra mandatsa zany. Ny tanety tsy hita zay rariny aminay tena misy ve fa fandrisihana ny olona tena hamokatra vary moa ny resantsika
fa to kingakinga mihitsy manafatra sy ny sisa. Fandrisihana ny olona tena hamokatra. Za tsy de te hiteny aho hoe ahoana moa zany hoe ataovy mora ny zezika, ataovy mora. Hitantsika miaraka amin'ny mpamboly eo ihany ny rariny amin'ny vidin-jezika. Avelao hiteny izy. Avelao hiteny ny any amin'ny fokontany, ny any amin'ny commune, ny any amin'ny région, any amin'ny faritra zany. Ilaza eo izy hoe zao no rariny amin'ny vidin-jezika. Fa ilay fanajariana ny tany, ny lemaka, ny tanety mba ho azo amokarana. Zay ny zava-dehibe. Ity potipotiny kely hoe anome karatany sy ameny ity tapi-maso hoe. Zay manko nataony tamin'ny asa farany herinandro. Tapi-maso ihany le izy satria olona tsipotsiponina sy anina eo nefa karatany efa tokony mivoaka ihany fa ianao fanjakana ny entinao de ataovy amin'ny velaran'ny Madagasikara manontolo ny resaka. Ity olona memena karatany sy impiry nefa nisy fitondrana teto efa nampifindra monina hoe afindra tsy afindra ry de asaina mamboly sy miompy de ahoana moa izy mandra-piakatra ny vokatra. Ny olona nafindra monina tato andrefandrefana tato ake nisy fotoana le zanakisoa namena ho mpindra-lahy novonoiny tsisy hoanako. Ny tany amin'ny faritra sasany eny anelanelan'ny tany nanaovana vary an-tanety namboleny rongony. Ka satria atao ronono atavy tapi-maso afafafy fotsiny ho hita so avoaka gazety. Fa rehefa tena hanao de manajary de asio banky ampisambobolany olona zay hamokatra. Manamora no azon'ny fanjakana atao. Fa tsy ianao ny andeha hoe aho mambolesy vary, mambolesy mangazo, mambolesy vomanga sy ny sisa. Ianao zao miseho raha mandeha zany famokarana zany mety miena nge ny fitediavan'ny olona vary koa e. Raha mandeha ny famokarana inona ty apemba. Nahay an'izany ange ny atsimo Madagasikara iny nahay apemba. Zay efa lehibe vao nalala zany hoe apemba. Satria ny taty zany tsy de nanao an'izay loatra. Fa ny tany manao. Nahay an'izany ny tany. Mahay zavatra mahavelona azy ny olona. Fa le tetika hahatonga ny olona hitodika amin'izany. Ny tena adosombe goavana makadiry fa tsy sandrangarina verimberina tsony fa ahitantsika taratra le fomba fisaina mahatonga ny tsy misy famokarana. Haniko hoanina eto amintsika de zao le hoe alao mamboly artemisia. Santionana izay. Anisany nahavoantsika nge alao tsorina hoe rehefa tsy nanao afa-tsy kafe, vanila, jirofo ny olona tamin'ireny faritra ireny lasa sahirana tamin'ny vary. Sofa ohatra hoe andapa mba nanana azo ambolem-bary sy ny sisa ihany. Fa na misy ary ny azo ambolem-bary rehefa ohatra hoe ataonao ohatra an'le hoe alao mamboly artemisia fa iny misy vola. Le namboly vary ary miala. Le tany tokony volena vary ary miala. Izay mbola zava-doza mbola azo amin'ity le anao etanôl ity. Ambolena zavatra anaova toaka anaovana alkôla azafady. Ambolena zavatra anaovana alkôla zany ny tany tokony anaovana haniko hanina. Ny herim-posiny olona tokony hamokatra haniko hanina dia andeha hitsabo vola malaky ary amin'ny fanaovana alkôla koa na fanaovana artemisia. Ny mahatonga amin'ny tanisan'ireo de le toe-tsain'le mpitondra. Toe-tsain'le mpitondra de toe-tsaim-piremby ary tea hampanao vola mora ny olona fotsiny. Raha izao tsika no misy harena ambany tany tena goavana tena mivoaka ka tsy elingely amin'ireo mpitondra ireo atahorako ho lasa amin'iny fotsiny. Ary de tsy hijery lafim-piainana hafa na ny sosialy sy ny sisa na ny haniko hanina azy. Zavatra efa somary miseho ihany zay amin'ny faritra ohatra hoe amin'ny faritra nisy ny QMM zao.
ny QMM ambanin'ny Ambatovia moa zao efa etraketravan'le mpitondra koa le premiany io fa ny tiako lazaina eto de hoe amin'ireny faritra ireny Ambatovia zao nahaya naporisika ary nanao tetika ampirisihana ny commune rehetra manodidina hamokatra haniko ho an'le mpiasa ao sy ho an'le olona sy veloman'le olona manodidina ihany koa. Iny moa de efa nirafilen'le mpitondra indray ny tokony ho volan'ny commune manodidina Ambatovia nirafilen'ny nakaty amin'ny gouvernemanta Foibe aty. Fa ny tiako lazaina ny any QMM zao miakatra tsy mbola nahita vidina haniko hanina ohatr'izany hatramin'ny idiran'ireo ary rehefa tsy maharaka moa ny ao de akoho afarana avy any velany no tongavany ao zay tokony fivelomana sady tokony haniko hanina ho an'le malagasy. Fa ny amin'ny tianako azy de hoe io no alehany rehefa olona te hanampy maso vetivety business ny betsaka vary ny variny any ivelany any no anatobasana ny vola, ny tatsahany ivelany any natobasana ny vola, zay vary tonga eto amin'izay vola an'izay avela olo mba nisy fetraikany tamin'ny vidim-bary any nge raha ohatra reny any tena tantanina amin'ny tokony ho izy fa tsy navela olo fotsiny tao reny vary reny. Ka be dia be le azo lazaina fa ry zalahy reto manao candidat amin'ny président république reto sy zay te hanao candidat amin'ny fitondrana ny région sy ny commune reny zao no tokony hamoaka tetika hoe ampoana ny ampinakanina ny atao aminay. Aza metehitra sy manantena an'izany le hoe secrétariat d'État amin'ny fiteniny azy raha teny-bazaha ny souveraineté alimentaire. Za manantena an'izany aza miandry an'izany fa ny eo amin'ny vondromahoaka paritra misy atsika dinio ny tetika fampandrosoana ao amintsika de ao anatin'izay ny haniko hanina sy ny hanina ho amidy. Fa zay rehefa mitombo ny vokatra nge azo ampitomboina haingana kokoa noho ny mponina. Rehefa mitombo ny vokatra de ny atao hoe fandrosoana manko de zao mahavita mamokatra betsaka haingana tsara ary amin'izay takatry ny vahoaka zay. Ka rehefa mahavita an'izay ianao momba ny vary zay fandrosoana mikasika ny vary. Rehefa mbola hanafatra de tsy fandrosoana zany. Mahavita vary tsara ianao sy ny sisa. Aie, ankasitrahantsika Andriamatoa Constant Avelson no mitondra izay fanehoan-kevitra rehetrarehetra tahaka ny mahazatra. Hafatra no amaranantsika ny fandarana Andriamatoa Constant Avelson. Inona ny hafatra tianao ampitaina sy hoentina ho an'ny vahoaka malagasy tsy hankanavaka amin'izao fandalovanao indreto amin'ny fandarana tian'izao sy ho amin'ity taom-baovao 2024 ity. Za tsy mpampianatra akory fa amin'ity taom-baovao ity de tokony tsy ho ahantsika mihitsy ny anatra tamin'ny hetsiky ny candidat 2020. Ny anatra netiny mikasika fitondrana ny tany sy ny firenena ary ataoko fa raha zareo de tsara ary tokony hanohy an'izay. Foto-kevitra izay satria sambany teto Madagasikara no nisy candidat tena nataony ho zava-dehibe mihitsy mialohan'ny mpifaninana azy amin'ny fifidianana mialohan'ny ady seza zany. Nataony zava-dehibe mihitsy no hoe hanova ny fomba fandimbiasam-pahefana teto amintsika mba tena hoe teneranam-bahoaka sy safidim-bahoaka. Zay ray. Ty taona vaovao ty koa de ty gouvernemanta sy ty fitondrana ty de fitondrana olona samy miady hiremby ny firenetsika. Misy ny olona any ambadiky ry zareo roa tsirairay aby fa mbola hitantsika any aorinany zay. Ary ty firenetsika ty de tediavin'ny ireo mpitondra ireo atao mpanompo ny antokony, atao mpanompo azy. Ka zay mifototra mihitsy le fifampitondrana amin'ny repoblika raha izay. Ny mpitondra no tokony ho mpanompo. Ity fanjakana morobaroba ty
tsara sitsika resaka tsara sitsika fitenenana amin'ity taom-baovao ty. Ny vondrom-bahoaka, hitondram-pahefana, hitsinjaram-pahefana, ny région aloha indiana eny Andresitoaina savy enao alefaso ny fifidianana région ataovy misy io ary tarina hatrany amin'ny fokotany. Zany aho atsika mpanao politika dia mila mamolavola didy sy lalàna mifanaraka amin'izany tsika. Fa izay rehetrarehetra izay rehefa tsy manana ny tsy masy mandidy sy manapaka eo amin'ny fahefany ny fitsarana, rehefa tsy voaro ny mpiasam-panjakana, rehefa tsy voaro ny miaramila, zandary, polisy eo amin'ny tandrify fahefany fa voatery tsy maintsy mizaka baiky politika, baiky natoko, dia itsika mianakavy hanjakan'ny atoko eto daholo, satria fanjakana atoko izao efa manomboko izao. Zay angamba no azoko atao ny olona ohatranay izay faly manao hoe sady tokatokafan'ny mpanao gazety hoe mpamakafaka politika sy ny sisa, aok'izay le mamakafaka fotsiny. Fa alao tsika mametraka karazana repère, inona moa zany ny filazan'izany, mametraka soritra ahitan'ny ny olona zay tsy manana fotoana sy tsy afaka tena mamakafaka mba mahita taratra izay amindrana sy ametrahana ny tongotra ao anatin'izao raharaha zao. Fa ny fanantenana dia be amin'ity manomboka amin'ity taona ity, satria ianao moa teny lisy teo zao hoe ataon'ilay mpitondra hoe enoy izany le azon-damosika, tsy hisy an'izany enoy izany le azon-damosika izany fa marary azy io, marary azy io fa izy koa dia hidohika amin'ny lalany fotsiny. Ka rehefa masaka eo amintsika ny zavatra izay tiantsika ho tanterahana dia mandroso tsika. Fa tsika koa tsy hanompo olona akory ny atao eto ka hoe isy olona manao hoe avida olona reo fa zany hamonjy anareo, izany angamba tsy hisy tsony. Zay ny azoko lazaina angambany. Ie, ankasitraka antsika Andriamatoa Constant Vavelisaona naiky ny vahiny ny fiampitson'ny fahitalavitra MBS ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika teto amin'ny tsy ality ankasitrahany ianao. Ie, dia isaorana ihany koa ianao any tokantrano any nanjoy any hatramin'ny farany hananaraka ny fandaharana. Izay ihany koa ianao manana ny fandaharantsika eto amin'ny tsy any ity. Enganeny hainao manjery mpanjakana koa mba hisokatra ohatran'izao. Engane fa ataontsika hoe hainao manjery mpanjakana moa fa hainao manjery ny repoblikan'i Madagasikara io fa tsy anareo rery akory, tsy anatoko io. Eny ary mandra-piaona indray ary atoko klasy toko fa. Mandra-piaona to.